raha tsahivina moa dia ny 9 no nanangan'Andriamatoa Rajoelina ny fils ary tany am-piandohana dia ny lieutenant colonel Lilson René ary ny commandant Charles Andrenasoavina no nitarika izany ratsamangaiky iray izany izao nifoana ny filoham-pirenena vaovao izao. Manana ny ambarany ary ny mpitarika farany ny fils eo anatriny ity fanapahan-kevitra ity. Ny filoham-pirenena ny filoha faratapon'ny 10 alin-dà ka rehefa mibaiko izy dia tanterahana hoy ny colonel Lilson René mpitarika ny fils raha nanontaniana mikasika amin'ny fanapahan-kevitra fandravana ny fils izay niraisin'ny filakevitry minisitra Androany ny tenany. Nosoritany fa natsangana ny fils nandritra ny tetezamita noho ny toetra rà mbola namaivay teto amin'ny firenena, tao ny fatahorana ny fisian'ny ady an-trano, ny fivakisany eo amin'ny 10 alin-dà ary ny tsy fahandriam-pahalemana. Betsaka ny asa vita hoy ny lehibe ny fils ary mahatsapa izy ireo fa nahavita didy goavana satria tsy tafiditra tao anaty ady an-trano ny firenena. Amin'izao fotoana izao dia efa nisy ny fifidianana demokratika ary nanapa-kevitra ny filoha faratapon'ny 10 alin-dà fa foanana ny fils dia hiverina anao ny asa amin'ny maha 10 alin-dà azy ny polisy, ny zandary ary ny miaramila nandrafitra ny fils. Raha ho an'ny mpitarika amin'ny fils manokana dia nambarany fa mijanona ho manam-boninahitry ny zandary ny tenany.